Iaraka ifafakisika tompoko. Tonga ny fotoana iainona ny afatrao ry Andriamanitra iray. Mitenena fa miaino anao izahay misaotra fanahy masina amin'ny fanatrehanao ary ny mpanomponao dia ho fitaovana hanambara ny sitraponao tokoa. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany fafaka izany. Amen. Rehefa malala amin'ny tompo miarahaba anareo amin'ny anaran'i Kristy tompo sy mpamonjy atsika. Amen. Fifaliana ho anay tokoa ny mandray anjara amin'ny fampitana ny afatr'Andriamanitra androany. Voalohany tokoa taorian'ny fandraisana anay ho prédicatrice eto amin'ny districtny Abidjan Nord eo anivon'ny Église méthodiste izay misy antsika. Ny lohahevitra amin'ity volan'ity moa dia manao hoe manantena an'Andriamanitra. Alahady faha-efatra amin'ny advento dia iomanantsika ny advento dia iomanantsika amin'ny fandraisana indray an' Jesosy zaza zanak'Andriamanitra. Ny fanantenana ry havana dia ateraky ny faharetana, ny finoana ary ny fitiavana. Ny fanantenana no mamporisika atsika sy mampijoro atsika satria manantena fa ny ampitso dia ho tsara kokoa noho ny anio. Eo amin'ny fiainantsika koa dia tsy ilaozana zavatra sarotra manahirana, tsy takatry ny saina ny fitondran'Andriamanitra ary mety ho miafina mihitsy aza ny ho avy indraindray. Fa ny fanantenana ateraky ny fanahy masina ao anatintsika no mahatonga atsika miatrika ny fiainana. Fa rehefa very fanantenana tokoa ny olona mantsy dia toy ny olona tsy manana antony hiainana intsony. Izany indrindra no antony ny fidiana amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ao Madagasikara aloha hevitra manao hoe manantena an'Andriamanitra ho fankaherezana antsika mandrakariva. Ny perikopa entina nohanina izany aloha hevitra izany dia efa novakiana tsara tamintsika teo. Voalohany dia boky ny testamenta taloha, Jeremia mpaminany toko faha-efatra amby folo ny andiny fahasivy amby folo ka hatramin'ny roa amby roapolo. Namely mafy ny ahitany ka nitarika amin'ny mosary tao Jodia. Nanantena an'i Jehova andasaka orana Jeremia rehefa avy nifona sy niaiky ny eloko ny Israely taminy. Ny faharoa dia ny filazantsara araka ny Luka toko faharoa ny andimy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ahitantsika ny tantaran'ny Simeona, ilay lehilahy tao Jerosalema, nampanantenainy fanahy masina fa tsy ho faty raha tsy mahita ny Mesia. Ary ny fahatelo dia ny epistily ho an'i Titos, toko faharoa ny andiny faharaiky amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo, mampianatra antsika fa efa tonga ny fahasoavana dia Jesosy Kristy nanome tenany hamonjy atsika ary mampanantena ny fiverenany indray amin'ny voninahiny. Samy mifono hevitra fanantenana ireo andinin-tsoratra masina telo ireo ry havana. Fa ny tantaran'i Simeona ao amin'ny Luka toko faharoa ny andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo no ndeha ho raisitsika anazavana ny lohahevitra manantena an'Andriamanitra. Hoy mantsy ny andiny fahadimy amby roapolo amin'ny Luka toko faharoa io. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema ary marina sady vavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononany ny Israely ary ny fanahy masina tao aminy. Tao Jerosalema renivohitra Jodia, Israely atsimo, izay teo ambany fanjanahany fanjakana Romana tamin'ny andro izany, nanomboka ny taona 13 taloha naterahany Jesosy no niainany Simeona. Heroda lehibe no mpanjaka napetraky ny Romanina tamin'izany, navesatra ny hetra. Mahery vaika ny fifehezana ara-politika. Teo ambany fanaraha-masony miaramila Romanina ny Israely. Natsiaro voageja mafy izy ireo ka nanjaka ny alahelo, ny tsy fandriampahalemana, natonga azy ireo nanana faniriana fanafahana.
isan'ny aina izany vesatra sy alahelo izany Simeona ary nampanantenainy fanahy masina ahitany mpamonjy. Ho anao kory havana, mety misy geja, alahelo, olana sarotra vahana tahaka ny Simeona izay noenon'Andriamanitra vavaka, dia manantenan'Andriamanitra fa hamaly vavaka anao izy. Nahoana ary no asaina manantenan'Andriamanitra isika ry havana, ary toe-po manao ahoana no anantenantsika azy? No hoe manantena ry havana dia fiandrasana zavatra tsara kokoa na vahaolana eo amin'ny toe-zavatra sarotra hatrehana. Tsy afaka manantena koa nefa raha tsy nisy ny fampanantenana. Zanak'Israely dia nomen'Andriamanitra teny fikasana ny fiavian'ny Mesia ao amin'ny testamenta taloha, tany ho any amin'ny taona 7 izao taona lasa amin'izao vanim-potoana iainan'ny Simeona izany. Hitantsika amin'izany eo amin'ny Isaia 7, ny tapany 2 amin'ny 14 manao hoe indro hanananaka ny virjinika hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Immanuel, na ny ao amika 5:2 manao hoe avy aminao ry Betlehema Efrata no ivoaka ilay ho mpanapaka ny Israely. Teny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely izany ry havana. Ela ny andrasana nefa izy ireo ka maro no very ny fanantenana, ary mafy loatra koa ny fahoriana nentina tamin'ny fanjanahan'ny Romanina ka niteraka fisalasalana ho azy ireo. Nanaraka fombafomba fivavahana fotsiny ihany ny betsaka, fa tsy nifantoka tamin'ny finoana marina ny tenin'i Jehova. Nanampitrotraka ny fariseo sy ny sadoseo izay nifeny fiangonana jiosy ary nitondra tamin'ny fitondran-tena feno fiatsaram-belatsia. Simeona kosa lehilahy marina sady vavaka tsara, nitahiry tao am-pony izany teny fikasana izany, niandry ny fahatongavan'ny Mesia, ny fampiononana any Israely. Ny teny hoe fampiononana any Israely dia teny nalaina avy amin'ny Isaia mpaminany 7:120. Milaza fa ho avy ny mpamonjy hanafaka ny Israely, tsy amin'ny fanafahana politika ihany, ara-politika ihany, fa hanafaka amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Amin'ny mahamarina sy mpivavaka tsara ny Simeona ry havana dia nanana fifandraisana akaiky tamin'Andriamanitra izy, ka afaka nandreny feo ny fanahy masina izay nampanantena azy fa tsy ho faty izy raha tsy mahita ny Mesia. Ao anatin'ny fotoana nahasarotra ny finoana sy nahavery fanantenana ny vahoakan'Andriamanitra toy izao ry havana, dia mbola misy ny olona mahatoky ka hiasany ny fanahy masina. Tsy mahazatra ny testamenta taloha tokoa mantsy ny hoe olona tsotra manana ny fanahy masina, milaza izany fa efa akaiky ny asa lehibe famonjen'Andriamanitra. Niditra teo ankianjan'ny tempoly i Simeona tamin'ny andro sy ora nahateo an'i Maria sy Josefy hanao ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza. Tsy kisedrasendra izany ry havana fa mbola ny fanahy masina koa no nitarika azy teo. Ny tempolin'i Jerosalema tokoa no foiben'ny fiainam-pivavahana, toerana nanaovana sorona, toerana nanaovana fivoriana, toerana nisehon'ny fanantenan'ny firenena. Tao Simeona no niaona tamin'i Jesosy zaza, nanatona amin'ny Maria sy Josefy izy, nandray an'i Jesosy teny an-tanany, zaza vao 40 andro monja, mariky ny fankatoavana sy fankasitrahana lehibe izany. Nisaotra n'Andriamanitra izy, hita ny Mesia. Nilaza Simeona fa Jesosy famonjena ho an'ny rehetra, fahazavana ho an'ny jentilisa, izany hoe ny hafa firenena fa tsy ny jiosy ihany, sady voninahitry ny Israely. Tanteraka teo ny teny fikasan'Andriamanitra ry havana. Mifanaraka tsara amin'ny anaran'i Simeona ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Ny anarana hoe Simeona dia avy amin'ny fototeny Hebreo manao hoe Shama, midika fahenona, henon'Andriamanitra, ny haino. Noho izany ny hevitry ny anarana Simeona dia ilay henon'Andriamanitra. Ny hainao azy Andriamanitra ka nitarika azy tamin'ny fahazavana, nandreny faniriny ka nahafahany nahita ny Mesia. Nahoana ry havana no asaina manantena an'Andriamanitra tokoa isika?
samy miaraka manaiky isika fa miaratsy ny fiarahamonina misy antsika kehitriny, manjaka ny fitiavatena, ny kolokolo, tsy misy ny fifampitsonjovana, tsy manana tahotra an'Andriamanitra tsony ny olona, manenjika sy miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra aza ny maro. Mitarika tsy fandriampahalemana sy tsy fisiany fiadanana ho antsika izany, ka matetika dia miaina na tahotra tebiteby sy orooro isika. Miantefa amintsika izao teny izao. Voalohany ry havana, manantena an'Andriamanitra fa tsy mandao na mahafoy ianao na oviana na oviana izy. Tiany sarobidy aminy ianao ka novonjeny tao amin'ny Jesosy Kristy. Manambara amintsika izany ny bokin'ny Titos vao nivakiana teo. Efa tonga ny fahazoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra dia Jesosy Kristy. Nilaoza ny lanitra ka tonga izy nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanafotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra mba ho azy isika. Raha efa nandray an'i Jesosy Kristy ianao ry havana dia fahasoavana, fanomezana lehibe sy fitahiana lehibe ho anao izany, ka isaoro sy hiderao ny anarany. Raha tsy mbola nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy kosa ianao dia fotoana izao. Ekeo ny famonjen'i Jesosy, maty ny solanao teo amin'ny hazo fijaliana izy. Fitiavan'Andriamanitra ho anao izany. Faharoa ry havana, manantena an'Andriamanitra fa tsy mivadika amin'ny fanekeny na oviana na oviana izy. Andriamanitra rehefa tiany azy ety amin'izao tontolo izao dia tia azy hatramin'ny farany. Izany no nasahian'i Jeremia mpaminany, nampatsiahan'i Jehova manao hoe tsarovoka aza tsy ho anao ny fanekenao taminay. Jeremia 4:12, ny tapany faharoa amin'ny faha 1:20. Zava-dehibe ao mivavaka ataontsika ry havana ny mampatsiahy ny tompo, ny fanekena nataony tamintsika teo amin'ny fanaovana batisantsika na ny fanokanana antsika ho mpandray ny fanatsan'ny tompo. Antony hamaliany vavaka antsika ireny fanekena ireny satria efa azy isika ary tsy anary ianao na oviana izy noho ny anarany sy ny voninahiny. Fahatelo ry havana, manantena an'Andriamanitra fa izy no mpahary mahay ny zavatra rehetra, tokana tsy misy Andriamanitra toa azy. Jeremia dia miaiky fa ny sampony jetilisa dia tsy misy mahay mandatsaka orana fa Jehova irery ihany. Jeremia 4:12-2:20. Tompony fahefana feno any an-danitra sy ety an-tany ny Andriamantsika ry havana. Toe-po manahoana ary no anantenantsika ny tompo? Voalohany ry havana dia toe-po marina, mandeha amin'ny fahitsiana, matahotra an'Andriamanitra, tsy hoe raiky tahotra fa manaja sy mankatoa an'Andriamanitra ary saro-piaro amin'ny fahadiovana ara-panahy. Ny tenin'Andriamanitra nefa manao amintsika hoe tsy misy marina na dia iray azy. Ahoana no ahatonganao ho marina ry havana? Ny toe-po feno fibebahana sy fanetrentena mandrakariva no hahazoana fanamarinana. Izany nahatonga ny Jeremia mpaminany niaiky ny heliko ny Joda ry havana, nanao hoe Jehova, tsaroanay ny faharatsianay sy ny heliko ny razanay fa efa nanota taminao izahay. Jeremia 4:20-20. Manaiky eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy tanteraka ka tsy mahatakatra sy tsy mahay manao ny sitrapony satria masina izy. Sofa teo Jesosy nandatsaka ny rany ho fanadiovana sy ho fanamarinana anao sy ho ahy. Ny adventy rahateo ry havana dia fotoana fibebahana ihany koa, hitodiana amin'Andriamanitra mba ho amin'ny fiovampo sy fahadiovampo no handraisana indray an Jesosy mpamonjy sy ankalazana ny fahaterahana. Faharoa dia ny toe-po ny mpivavaka tsara. Ny mpivavaka tsara dia olona mazoto miaona amin'Andriamanitra, mitady azy amin'ny fo amin'ny fotoana rehetra, mivelona, mankatoa sy mampiatra ny teniny eo amin'ny fiainany. Maharitra miandry ihany koa, tsy mora kivy, manana fahatokiana sy faharetana na tsy mbola hita aza ny valiny. Ary mahita an'Andriamanitra amin'ny toe-javatra tsotra.
tsy niseho tamin'ny voninany sy ny heriny jesosy tamin'ny simeona fa tamin'ny endrika tsotra ny zaza ary hitany simeona tao aminy famonjena. Luka 2:1-7. Amin'ny fiainantsika andavanandro dia Andriamanitra mihitsy no mamorona toe-javatra amaliana vavaka atsika riavana. Fotoana hamanginy atsika ireny, ny valim-bavaka mandalo ihany, fa ny fiaonantsika aminy no tena zava-dehibe riavana, mampiorina ny finoantsika sy ny firaisana aminy. Ny mpivavaka tsara koa dia tsy miraikitra amin'izao fiainana izao, fa vonina hamela ny fiainany eo an-tanan'Andriamanitra. Hoy mantsy Simeona, Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teniny. Ratsorina ry havana, ny mpivavaka tsara dia olona manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, tafaray aminy amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary mahay miaino sy mankatony fanahy masina, ka mazoto manao asa tsara sy mijoro vavolombelona ho azy. Rehefa tafaray amin'Andriamanitra ianao ry havana dia mihaino vavaka anao izy sy manatanteraka ny teny fikasana efa nataony taminao. Voalaza amin'ny boky ny Titosy fa Jesosy no mampianatra antsika hanana ireo toe-panahy sy toe-po marina sy mpivavaka tsara ireo. Ka ny fametrahana azy ho ivo ny fiainanao ry havana no hampivavaka tsara anao ka hitoeranao ao amin'ny fanahy masiny. Misy fijoroana vavolombelona kely ty ry havana. Anamafisana izany fitondrany ny fanahy masina izany. Matetika izahay no mivoaka ny fiangonana eto amin'ny plateau, rehefa monjy fiofanana na fivoriana na famangina, misy amin'izy ireny tena tonga lavitra indrindra nalehako dia any Ama, Grand Bassam. Tsy mbola nisy nefa na dia fotoana indray mandeha ka hoe very, misy fotoana aho mandeha irery, misy fotoana mananamana fa tsy mbola very mihitsy aho ary tena tonga ra-potoana foana amin'izay fotoana rehetra vonjeny. Maro izy ireny fa ny indray alahady no tantaraiko anareo. Ny fanadinana voalohany izay nataoko dia tao amin'ny Église méthodiste camp militaire à Koedo. Nanomboka tamin'ny valo maraina. Nanaraka GPS araka ny mahagaga mieritreritra Koedo amin'ny ville be io, tsy ho sarotra ny ahitana an'izany, dia tsy nijery mialoha ny toerana. Fa nentin'ny GPS nitsofotsofoka tanàna, tonga ozy ny GPS, nijerena tsy nisy vavahady manodidina, nanontany mpandalo, mbola ry miodina ry alavitra ry ozy izy ny vavahady. Nanomboka ny taintaina amin'izay ry havana sady niantso an' Jesosy ihany, ho tara ho fanadinana androany. Vao niala nivoaka ny arabe principal nefa ry havana dia tena nahagaga fa nisy prédicateur namana teto amin'ny plateau nanakana anay teny amin'ny-dalana. Zay tsy nahita azy akory fa izy no nanakana anay. Ary izy mahalala fa andeha hanao fanadinana izahay. Dia niaraka taminay izy, nanatitra anay hatreo amin'ny trano fiangonana izay tena sarotra tokoa, fa any anatin'ny camp militaire, any anatin'ny lavitra any na ho hita ary amin'ny vavahadin'ny camp militaire, mbola ho ela ny ahitana ny trano fiangonana. Rehefa resy lahatra isika ry havana, ary tena mangetaeta ny hiaona amin'Andriamanitra, dia mitarika antsika tokoa ny fanahy masina hiaona aminy. Alohan'ny hamaranana ry havana ny lehibe indrindra amin'ny teny fikasana ao amin'ny soratra masina, ho anao dia ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra haka ireo mino azy. Raha amin'izao fiainana izao ihany tokoa no hanantenanao an'Andriamanitra, dia mahantra indrindra ianao. Manantena handova ilay fiainana mandrakizay. Mandra-piavin'i Jesosy, isika tsirairay avy koa dia manana ny fotoana hiantson'ny Tompo antsika. Amin'izay fotoana izay dia hiaona amin'i Jesosy isika, ka handeha amin'ny fiadanana tahaka ny Simeona, satria efa nandray ny famonjeny ary mitoetra ao amin'ny fahazavany. Izany fanantenana lehibe ho an'ny, izany no fanantenana lehibe ho an'ny mino azy. Entao mpamaranana ry havana, ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema,
ary marina sady vavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Israely ary ny fanahy masina tao aminy. Ry havana, kolokoloy ny hanana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra dia hitoetra ao aminao ny fanahy masina ary manantena azy fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra ao azonao hitokiana tanteraka. Ho azy irery ny voninahitra. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème de ce mois de décembre est « Espérer en Dieu, espérer en Dieu ». Ce dimanche 21 décembre, dernier dimanche de l'Avent, le péricope nous propose 3 textes que voici. Jérémie, chapitre 14, versets 19 à 22. Luc, chapitre 2, versets 25 à 32. Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Ces 3 textes renferment chacun un message d'espérance. Mais nous avons choisi de prendre l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 25 à 32, et précisément le verset 25 pour appuyer ce thème. Il est écrit « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Bien-aimés, pourquoi on nous exhorte d'espérer en Dieu? Quel état de cœur et d'esprit devons-nous cultiver en nous confiant en Dieu? Voyons le contexte de notre verset. À cette époque, la société juive était sous la domination romaine. Le pouvoir local était exercé par Hérode le Grand. Le peuple juif, vivant une situation de soumission politique, avec de lourds impôts et peu d'autonomie réelle, aspirait à la libération. Mais la promesse de Dieu concernant la venue d'un sauveur dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, de Michée et beaucoup d'autres encore, semblait tarder à s'accomplir. C'est pourquoi de nombreux Juifs étaient découragés et cédaient au doute. Mais Siméon, un homme juste et profondément pieux, attendait toujours la consolation d'Israël. Vu sa relation étroite avec Dieu, le Saint-Esprit était sur lui et il était divinement averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Au moment précis où Marie et Joseph arrivèrent au temple pour accomplir ce que la loi ordonne concernant la présentation d'un nouveau-né à Dieu, Siméon, conduit par le Saint-Esprit, était là. Il prit Jésus dans ses bras. Un enfant âgé de 40 jours seulement, c'était un signe de grande obéissance et de profonde reconnaissance. Il remercia Dieu car il avait vu le Messie. Siméon déclara que Jésus est le salut pour tous, la lumière destinée aux païens, c'est-à-dire les autres nations, et la gloire d'Israël. La promesse de Dieu s'accomplissait ainsi. L'action de Dieu dans la vie de Siméon correspond parfaitement à son nom. Le nom Siméon vient de la racine hébraïque Shama, qui signifie « entendu par Dieu, écouté ». Ainsi, le sens du nom Siméon est « celui que Dieu a entendu ». Dieu l'a écouté et l'a conduit dans la lumière. Pour toi qui es présent ici aujourd'hui, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, mais comme pour Siméon, dont la prière a été entendue par Dieu, ce message s'adresse aussi à toi aujourd'hui. Espère en Dieu, car il entend ta prière. Pourquoi on nous exhorte d'espérer en Dieu? D'abord, espère en Dieu, bien-aimé, car il t'abandonnera jamais. Il ne te rejettera pas, parce qu'il t'aime et tu es précieux à ses yeux. Il t'a sauvé en Jésus-Christ.
Le livre de Tite que nous venons de lire nous le confirme en révélant que Dieu a manifesté sa grâce en Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, c'est le moment. Accepte ton salut. Il est mort pour toi sur la croix. C'est là l'amour suprême de Dieu pour le monde. Ensuite, espère en Dieu, bien-aimé, car il est fidèle, inchangeable, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Lorsque Dieu aime les siens, il les aime jusqu'au bout. Il garde toujours son alliance qu'il a faite avec son peuple. C'est pourquoi le prophète Jérémie a osé implorer l'Éternel. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Jérémie chapitre 14, 21b. Toi aussi, Dieu a scellé une alliance avec toi lors de ton baptême ou de ta confirmation. À cause de ces alliances, il répondra à tes prières. Enfin, espère en Dieu, bien-aimé, car il est le Créateur, celui qui sait tout et aucun autre Dieu ne lui est semblable. Comme le dit Jérémie, les idoles des nations ne peuvent pas faire tomber la pluie. Seul l'Éternel en est capable. Ton Dieu détient toute autorité dans les cieux comme sur la terre. Quel état de cœur et d'esprit devons-nous cultiver en nous confiant en Dieu? Premièrement, nous devons chercher à être justes, c'est-à-dire vivre avec un cœur droit, craindre Dieu, non pas une peur contrainte, mais par respect et obéissance envers lui, et être exigeant quant à la pureté spirituelle. Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Comment donc pouvons-nous devenir justes? C'est par une attitude constante de repentance et d'humilité. C'est ainsi que le prophète Jérémie a reconnu les fautes de Juda et de ses ancêtres en disant « Ô Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté et l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. » Nous devons confesser devant Dieu que nous ne sommes pas parfaits, incapables de comprendre et d'accomplir pleinement sa volonté, car il est un Dieu saint. Mais par sa grâce, Jésus a versé son sang à la croix pour notre purification et notre justification. C'est pourquoi le temps de l'Avent est aussi un temps de repentance, un temps pour se tourner vers Dieu afin d'accueillir à nouveau Jésus d'un cœur pur et renouvelé. Deuxièmement, nous devons chercher à être pieux, c'est-à-dire cultiver une intimité profonde avec Dieu, en le cherchant ardemment de tout notre cœur et en vivant conformément à sa parole. Ensuite, à l'image de Siméon, celui qui est pieux se distingue également par sa persévérance et sa patience, même lorsque la réponse tarde. De plus, un homme pieux, c'est connaître Dieu dans la simplicité. Jésus ne s'est pas manifesté à Siméon dans la puissance et la gloire, mais sous la forme humble d'un enfant. Et Siméon a reconnu en lui le salut. Enfin, le véritable homme de prière est prêt à remettre sa vie entre les mains de Dieu, comme le dit Siméon. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. En effet, le livre de Tite nous rappelle que c'est Jésus lui-même qui nous apprend à développer ces états de cœur et d'esprit. Dans Tite, chapitre 2, verset 12. C'est pourquoi placer Jésus au centre de notre vie fait de nous de véritables adorateurs. Il nous donne le Saint-Esprit et nous accorde la capacité de lui obéir, afin d'être zélés pour accomplir de bonnes œuvres et lui rendre témoignage.
Ainsi, bien-aimés, dans notre vie quotidienne, c'est Dieu lui-même qui crée les circonstances afin d'exaucer nos prières et d'accomplir ses promesses. Ces circonstances deviennent alors de véritables moments de rencontre avec lui. Si les exaucements de prière sont passagers, la rencontre avec Dieu, quant à elle, nous édifie durablement et nous fait grandir dans la foi. En parlant de la promesse de Dieu, pour nous dans la Bible, la plus grande est la seconde venue glorieuse de Jésus-Christ dans les nuées pour rassembler ceux qui croient en lui. Si notre espérance se limite à cette vie sur terre, nous sommes les plus pauvres de tous. Espérons plutôt hériter la vie éternelle. Le Seigneur peut nous appeler avant son retour. À ce moment-là, notre âme rencontrera Jésus et entrera dans la paix céleste, car nous avons déjà reçu son salut et demeurons dans sa lumière. C'est là la grande espérance de tous ceux qui croient en lui. Pour conclure, chers frères et sœurs, et voici, il y avait à Jérusalem un homme nommé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Amen. Bien-aimés, entretenez une relation intime avec Dieu et le Saint-Esprit sera ton partage. Ainsi, espère en lui. Ton Dieu est vivant et tout-puissant. Nul n'est semblable à lui. Il est digne de ta confiance. À lui seul la gloire. Amen. Méditons silencieusement le message du Seigneur. Ô Dieu notre Père, par la grâce que tu nous as donnée en Jésus-Christ, aide-nous à te rencontrer et à entretenir une relation intime avec toi, afin d'espérer en toi et de témoigner que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen.